Valim-pifidianana solom-bava-bahoaka inona no ambarany? Izay indray zany no hoadiaditsika eto, tonga soa atao amin'ny fandarana izany voaresan-ty Kanada indray ianao. Malaza dia malaza ankehitriny izany ny valim-pifidianana izay amin'ny ambangovangony ihany zany fa tsy ny valiny tanteraka amin'izao fotoana izao izay miteraka savoritaka ao Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria ao zany ny mitaraina fa nisy ny alabato, ao ny faly fa satria nahazo ny fandresena, ao ny eritreritra fa izy ny tokony ho lany kanefa dia nisy zany ny karazana zavatra tsy mazava tao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany, ka dia mifampiapanga zany ny kandida amin'izao fotoana izao. Manoloana izany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia tsy misy ny azo lazaina hoe iza no manana ny marina amin'izao fotoana izao, raha tsy ny mpitsara izany, raha tsy hoentina eo anolohan'ny lalàna ny CENI, ny HCC no afaka zany hanome ny teny farany amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary tsy hisy ny fitoniana raha tsy misy zany ny porofo mazava ny amin'ny hoe nangala-bato ve Rakoto na Rasoa, ny zavatra rehetra izay lazaina izany dia tsy maintsy arahana porofo, ary ilay porofo mazava dia eo am-pelatanan'ny fitsarana tsy miangatra izany, satria izay zavatra rehetra ny tany saiko teo izay zany izay no obstacle misy amin'ny zava-misy ara-politika na ara-tsosialy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ataoko angamba fa raha ohatra isika zany tsy tia hita korotana, dia ataoko angamba fa fahendrena ny hoe manadihady mijery amin'ny atsipiriany zany ny porofo rehetra rehetra, ary dia mitsara amin'ny fahamarinana sy ny fosiny saina tsy miangatra izany amin'ny alalan'ny porofo izay hita zany eo am-pelatanana, satria raha ny tendance zany amin'izao fotoana izao dia efa ny vahoaka izany no nandray ny fanapahan-kevitra, nandray ny fandraisana draikitra hiambina ny vaton'ny olona izay nomeny ny safidiny. Efa misy dingana goavana be zany izay zavatra izay eo amin'ny tantaran'ny fifidianana ao Madagasikara, izay hoe fandraisan'ny vahoaka andraikitra zany hiambina ny olona izay tena tiany apetraka eo. Efa misy pas zany ao amin'izay zavatra izay, fa ny fiainana moa zany dia misy avoaravoara ihany eo anatrehan'ny atao hoe fahamarinana, satria misy tranga maro ao anatin'izany zavatra izany. Misy ny olona izay tena hoe voafidim-bahoaka kanefa tsy voafidy satria tsy nisy porofo mazava ny momba an'izay. Misy ny tsy voafidim-bahoaka kanefa voafidy satria izy nahay nangalatra. Misy ny hoe nahitana porofo mazava ny amin'ny hoe resaka halatra. Izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia mila adiadiana daholo, izay angamba isika vao ahita ny ataontsika hoe fitoniana zany eo amin'ny hoe resaka politika izany ao Madagasikara, fa satria efa hitako fa tsy mety intsony zany ny ataontsika hoe lalakitakisoa angamba zany amin'izao fotoana izao, satria na ireo ataontsika hoe zany hoe tena kandida, ataontsika hoe goavana de goavana angamba zany, goavana amin'ny resaka inona moa zany fa ny hoe resaka vola sy ny hoe resaka influence izay nanantenany ho lany na ny amin'ny andaniny zany na ny amin'ny ankilany dia
nisy daholo ny karazana surprise ka mila jerena akaiky izany a ny momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy ho lava resaka moa zany a fa hidirantsika zany a ny amin'ny hoe inona marina moa zany a ny asany ataontsika hoe député zany, satria io zavatra io koa zany a de mitarika karazana ady hevitra maro zany a eo amin'ny hoe resaka fifidianana ny olona zany hoe atao député. Ny tena asan'ny député zany a de ny hoe manolotra tolo-dalàna izy zany a ho laniana eo anivon'ny antenimieram-pirenena, ary izy ihany koa zany a no manara-maso zany a ny asan'ny exécutif izany na ny mpanatanteraka. Zay zavatra zay ve nefa voahaja ve zay, ary raha hoe sur terrain zany amin'ny hoe fiarahamonina malagasy, zay zavatra zay ve mitombina? Satria mantsy ny député dia olona lanim-bahoaka ny député. Zay zany a mila fantatritsika zay zavatra zay a, ka tsy maintsy misy ihany koa ny paikady hoentiny zany a mba andaniana azy. Raha ohatra nefa ianao zany hitondra an'izay kasikety zay fotsiny a ny amin'ny hoe resaka hoe hiteny zany ianao fa izaho de mpanao lalàna, zay zany ny tena asako, fa tsy de tena hoe ny andeha hanao lalana na ny andeha hanao dadabe noely hizara sakafo aminareo, tsy izay ny tena asako. Izay zavatra zay nefa dia azontsika lazaina hoe tsy tena manakaiky an'ilay vahoaka, nefa raha vao andeha zany ianao hiteny fotsiny hoe za dia mpanao lalàna, zany ny asako any amin'ny birao zany a, izay olona miosina aminy izay ny fantany, izay mahavangivangy azy izay ny fantany. Zay aloha no zavatra mbola misy zany amin'izao fotoana izao, ka eo zany a no maha-contradictoire an'ilay hoe asan'ny député ve misy adapte amin'ilay fiarahamonina, satria ny zavatra hita aloha de izay tena miosina aminy zany a, izay a no tena mahazo ny fony. Ary ny député ihany koa zany a dia natao hitondra ny feon'ny vahoaka, izany hoe mitondra ny fitarainany zany a amin'ny fiainana andavanandro. Ny zava-misy nefa zany a dia ny hoe mba hakana ny fon'le olona zany a, dia iny ilay hoe dadabe député manao dadabe noely, izay mizara sakafo, mizara kilalao, mizara karazana fitaovana maro samihafa zany a rehefa amin'ny fotoana izay hoe tiany andaniana azy. Fomba fiady daholo zay zavatra rehetrarehetra izay. Eo zany a no misy zavatra zany a mila dinihana zany a ny momba an'le hoe asan'ny député. Satria rehefa tena dinihana zany a de ny hoe ilay olona izay atao hoe akaikin'ny vahoaka zany a, iny no fidiny. Kanefa mila ihany koa nefa ilay hoe resaka député zany a olona manana niveau mba à la hauteur ny attente-ny hoe asa amin'ny maha député zany. Satria ny zava-misy zany a de ny hoe lasa manaiky lembenana fotsiny zany a amin'ireo exécutif zany a ny député rehefa tsy de ampy-fahaizana loatra izy. Nefa indraindray a lay tena manam-pahaizana indray zany a lasa manalavitra ny vahoaka, de sarotra be zany indraindray a lay tena manam-pahaizana be ny hoe anatona ny vahoaka na ny vahoaka andeha anatina azy. Eo mantsy zany a no mila dinihana tsara zany a ny eo amin'ny hoe resaka hoe inona marina ny tena asan'ilay député. Ankoatran'izay moa zany a de ny hoe andrasana zany a amin'izao fotoana izao a ny hoe ahoana zany a